Salama daholo androany dia ndao ndray raha horesantsika ny mahakasika ny olana lehibe izay misy eo am-panakanto BGMJ sy koto lehilahy Maitsoambo efa hatramin'ny ela moa izany. Raha ny hitantsika dia matetika misy olana ireto olon-dehibe anankiroa ireto amin'ny fitsikerana ny andaniny sy ny ankilany. Ka nilaza zany mahakasika an'izany moa BGMJ ary nitondra ny fanazavany tao amin'ny pejiny tao nanaitra ny maro raha nahita ny filazan'ny BGMJ fa ny antony tsy itiavany koto azy dia noho izy rain-janaky ilay vadiny koto izany hoe ilay zanany voalohany izany. Ka manoloana izay moa tsy faly koto ary avy hatrany nanao fanambarana tao amin'ny pejiny ihany koa. Ka ny fanontaniana mipetraka araka izany dia ny hoe marina ve sa tsy marina izay hoe i BGMJ no rain-janaky ny vadiny koto izay zanany voalohany izay. Io no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milike ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Efa ela moa isika no mahita fa misy ny fanolanana foana eo amin'ny mpanakanto BGMJ sy koto lehilahy Maitsoambo izay isan'ny influenceur malagasy monina sy mipetraka any am-pitandranomasina any. Any Suisse moa marimarina kokoa no misy an'izany koto lehilahy Maitsoambo izany. Raha ny fantatsika hatramin'izay moa ikoto dia isan'ny olon-dehibe izay tia maneho heviny izay ary matetika moa izy amin'izany mitsikera ny zavakanto malagasy sy ny gadona izay tiany tanora ankehitriny. Nilaza moa ikoto tamin'izany fa ny gadona ankehitriny hoy izy dia tsisy ilavana azy indrindra fa ireo hirany mpanakanto côtier izay tsy misy tonony sy ny ventiny akory fa faly ny hampandihy vody fotsiny. Ny sasany moa ny mpanakanto dia tsy mendrika ho modely mihitsy fa lasa mampianadratry ho an'ireo tanora sy ho an'ireo zandry madinika aty afara satria na dia efa hita fa olon-dehibe izao ireo mpanakanto hoy izy tsy maneho ny fihetsika mahamendrika azy mihitsy rehefa eny ambony sehatra eny fa ny fitazitazomam-body sy ny maro hafa no asehon'izy ireo eo anatrehany ireo mpankafy azy ary iny tokoa ireo mpankafy fa manaraka anjambany fotsiny amin'izay rehetra izay. Tsy izay mihitsy hoy izy no iandrasana amin'ny zavakanto fa ny zavakanto dia natao mba andeha hampianatra sy hampita hafatra ho an'ireo tanora izay mankafy sy manaraka an'ireo mpanakanto izay heverin'izy ireo fa idolin'izy ireo. Isan'ny matetika voatonona amin'izany moa ny mpanakanto BGMJ izay mpanakanto manana ny lazany raha ho an'ny mpanakanto malagasy satria i BGMJ moa fantatsika tsara tsy vitany amin'ny maha-mpanakanto azy ihany fa hita ihany koa i BGMJ tato afara niditra amin'izay resaka influenceur kokoa atao amin'ny Facebook zay ary tia maneho hevitra zay izy ao amin'ny pejiny ary isan'ny be mpanaraka ihany koa moa izany BGMJ zany raha ao amin'ny pejiny ao satria efa mahatratra any amina lavitrisa abonné be zao ny mpanaraka an'izany BGMJ zany ao amin'ny pejiny amin'izao ankehitriny izao. I BGMJ raha teo moa dia isan'ny artista izay azo sokajina fa mahay mandraharaha ihany satria hainy ny manodina an'izay volana izay ary izy ihany koa moa lehilahy manambola raha teo izay ny fahafantarany be sy ny maro azy amin'ny maha izy izay azo lazaina fa artista tanora nefa efa manana an'izay resaka vola izay ary matetika moa i BGMJ izay ny tia mampidirany volana ao amin'ny pejiny ao tsy vitan'izay fa tia manampola ihany koa i BGMJ indrindra fa ireo sahirana sy ireo hitany fa tokony ampiana dia avy hatrany tsy miambahamba izany BGMJ zany manampy an'ireo sahirana sy ireo marefo. Ka manoloana an'izay rehetra izay moa dia izay ny tena itiany koto matetika tsikeraina ao amin'ny pejiny koto ao ary nilaza mazava tsara moa i BGMJ tamin'ity herinandro ity fa ny antony tsy itiavany koto any BGMJ hoy izy satria izy dia rain-janaky ny vadiny koto izany hoe dadany Higo zany araky ny nambarany hatrany tao amin'ny pejiny tao. Zao no dadany zanaky Lery lahy faharoa iny dia nanomboka nahafantarany Lery hoe nohaniko ny vadiny Lery ary tsy Lery ny dadany ilay zaza dia tsy tiany Lery maizina. Le izy aloha tsy fahadisoko
tamin'izay fa tsy fantako ilay madama hoe manambady za koa moa mbola ilay mitifitifitra tsara no mbola bogosy tsara tamin'izay dia taraiky ilay madama fa tsy fantako hoe nitondra vovoka izy nody tamin'ny kototany. Zaho aloha tsy hanometsina an'lery mankalana mafy fa zon'lery zany fa mankaleo kosa korazy lesy elary koto fa fomba ny daholo zany fa na dia zany mitadiava ihany vady amin'izay fa sao de tapaka lalandra ao an-trano rery ao hoy hatrany i Big MJ izay mpanoratra lehilahy manambola hatrany hoy Big MJ. Taorian'izay moa hita fa nanao publication ny sariny izay tany any Italie Big MJ ary nilaza ihany koa izy mbola nanamafy an'izay fanambarana izay fa tonga soa aty Roma Italie i dadany Hugo izay papakelin'ny Pablo raflahy nikoto lehilahy Maitsoambo hoy hatrany Big MJ tao amin'ny pejiny tao. Mbola namafisiny ihany rehefa avy eo fa hanao test ADN aho rikoto tsy avelako moramora zany zavatra nitadiavinao izy ty ary voay mandry ny foazonao normal izy raha ho lava ohatrany mamany bono nareo fa zahay dia andeha hiasa hoy Big MJ tao amin'ny pejiny tao raha mbola nanamafy an'izay fanambarana izay. Etsy andanin'izay moa nilaza koto ary naneho ny heviny mahakasika an'ity fanambarany Big MJ ity. Bado namany gasy dia mino izay zavatra lazainy iny Big MJ iny nareo rehetra. Ity zany hony lazainy lery hoe zanaky Big MJ 2m04 ny halavany io zanako io, zaho 1m80, ny reniny 1m76. Big MJ totozy kely 1m52 dia raha mba mamaky boky génétique pour les nuls dia mba nanontany tena voahino resaka gène. Zanako manao master ao amin'ny université dia olona niveau TD ohatran'ny Big MJ ve dia hahazo taranaka zaza mahavita fianarana ambony tahaka an'izany. Inona ny fianarana vitan'ilay zanany ao iny? Ny mama nilazainy Big MJ fa azon'io anesthésiste en bloc opératoire sy mpanianatra ve dia hanaiky hiaraka amin'ny Big MJ sipa misy atidoha ve dia bandy ohatran'iny no iarahany zatra sipa cerveau ver de terre ohatrany misy alaina nareo fa raha sipa mba misy atidoha kely fotsiny tsy hiaraka amin'ny bandy tsisy ilavanazy ohatran'ireny Big MJ ireny. Zay angamba no valiny nandrasanareo ka dia mankasitraka ho ikoto hatrany. Hita araka izany famaliny koty izany fa tena tezitra izy ary tsy faly amin'izay fanambarany Big MJ izay milaza fa ity zanany faharoa ity dia zanaka Big MJ izay. Izay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone misainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.